Josoa toko 7. Ny nitan'ny zanak'Israely any Jordana sy ny tsangam-bato nataony tao Gilgala ary ny taotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordana. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny toby ny buffet ka nandidy ny olona hoe rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'i Jehovah Andriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manaraha azy. Kanefa asio elanelany tokony ho 2,000 aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety alehanareo fa tsy mbola nalehanareo akory izao lalana izao. Ary hoy Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehovah. Ary niteny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe ento ny fiaran'ny fanekena ka mita eo anoloan'ny olona. Dia nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa, anio no anandratako anao eo imason'ny Israely rehetra ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao koa. Ary mandidy ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka atovy hoe rehefa miatra amin'ny moron'ny Jordana ianareo dia mijanona eo Jordana ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe mankanesa aty ka mihaino ny tenin'i Jehovah Andriamanitra reo. Dia hoy Josoa, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona ka horoahany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Hivita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra ny mandroso eo anoloanareo ho eo Jordana. Ko ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny firenen'i Israely ho anareo dia iray avy isam-pirenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordana ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antotan-javatra. Ary raha niala tamin'lainy hita any Jordana ny olona ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay nitondra ny fiara tamin'ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morona rehetra Jordana mandritra ny fararano. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny antotan-javatra tery lavitra ery dia tery amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretana. Eny, tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasin'ny tany hay dia ny ranomasy tsira ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra any Jordana.